Ny miaraba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo manaraka nyty fanentanana izay ataoko eto ity. Tsy hoarana Razafy Sambatra no anarako, i président ny Power English Club, fantatra amin'ny solon'anarana Mr T. Maro no efa mahafantatra ny Power English Club kanefa mety misy aminareo izay tsy mahafantatra ary izay no nanaovako nyty fandaharana ity fanentanana ity. Mandalo crise ny firenena kanefa misy ny opportunité goavana zay hozaraiko aminareo. Misy ny opportunité eto an-toerana ary misy ny opportunité any ivelany. Ho an'ny opportunité eto an-toerana misy ireo société miara-miasa zay miara-miasa amin'ny Power English Club mitady mpiasa maro na manana traikefa na tsy manana traikefa. Anisan'izany ny hôtel 4 étoiles izay eto Toamasina sy ny manodidina mitady mpiasa maro na manana traikefa. Misy ny ho an'ireo manana traikefa ary misy koa ho an'ireo tsy manana traikefa kanefa vonona ny anaraka fiofanana maimaim-poana. Mpiasa maro no ilaina amin'io asa amin'ny hôtel 4 étoiles io izay iantohana ny sakafo ary ny hébergement ihany koa ankoatra ny karama. Ankoatr'izay misy ihany koa opportunité d'emploi international. Misy ny agence de recrutement international eto Madagascar izay mitady mpiasa maro de maro, anjatony maro na azoko lazaina hoe andrivony maro. 2,000 mahery isan-taona no ilaina ary efa 500 mahery no efa nahazo contrat. Asa amin'ny bateau de croisière le izy. Misy recrutement isam-bolana ary tatoato de efa misy isan-kerinandro ary miovaova arakaraka ny fandaminan'ny tompon'andraikitra ilay izy. Eto de milaza aminareo fa sakana goavana amin'io asa tsy azahoanan'ireo asa ireo ny teny anglisy. Maro ireo tsy afaka noho ny tsy fahaizana teny anglisy. Eto zany dia faly mampafantatra anareo ny Power English Club dia miasa manampy anireo tanora izay te hafehy ny teny anglisy. Efa 10 taona no niasanay nanaovanay an'izany sehatr'asa ny fampianarana teny anglisy zany ary efa maro ireo tanora nahazo asa na eto an-toerana na any ivelany nandalo tao amin'ny Power English Club. Eto zany de mampafantatra anareo ny fisian'ny Power English Club satria nisy fotoana niova toerana izahay ka sarotra amin'ny sasany aminareo no mamantatra aiza marina no misy ny Power English Club. Efa misokatra amin'ny faritra vitsivitsy, toerana vitsivitsy eto Toamasina ny Power English Club. Ka ny foibe dia ao amin'ny ex collège James7, collège anglican James7 ampita ny hôtel de ville. Ao no foibe ny Power English Club amin'izao. Eto ihany koa zany dia faly mampafantatra anareo any amin'ny faritra izay akaiky na lavidavitra eto Toamasina efa misy ny Power English Club any amin'ny RN5 PK3 zany hoe ao amin'ny le jet PK3 2 km miala amin'ny aéroport Toamasina. Misy ihany koa ny Power English Club any amin'ny RN2 PK7 mivily ao amin'ny Parc de Prince ampitan'ny kianja Don Bosco. Parc de Prince ampitan'ny kianja Don Bosco ary misy ihany koa amin'ny toerana hafa toy ny ao Salazamay akaiky ny Marina Beach. Amin'ny Salazamay akaiky ny hôtel Marina Beach. Tsy adino koa ianareo izay any amin'ny Verrerie
Verrerie izay hitanareo ny Power English Club dia efa misy ao amin'ny centre Fleur Éveillée Verrerie 300 mètres miala amin'ny après ny tetezana Verrerie. Mahakasika ny fandaharam-potoana manomboka rapitso dia ny fianarana ao amin'ny GEM7, manomboka avy hatrany ny fianarana anglais ao amin'ny GEM7 akaiky ny la mairie. Ny ankoatran'izay dia hisokatra tsy ho ela afaka herinandro, zany hoe amin'ny voalohan'ny volana février ny centre sasany manerana ny Toamasina. Ho avy tsy ho ela ny Power English Club any amin'ny faritra. Mametana anareo tongava maro ho anareo izay liana amin'izay fianarana anglais ato amin'ny Power English Club zay dia aza misalasala miantso ny laharana 034 04 647 04. Averiko indray 034 04 647 04. Folo taona katroka amin'ity 2021 ity ny nijoro ny Power English Club. Maro ny lalana izay nolalovana. Ny Power English Club dia manolotra fampianarana teny anglisy azo antoka ho an'ny ankizy, tanora ary olon-dehibe. Misy ihany koa cours d'anglais ho an'ireo entreprise izay maniry anatsara n'izany teny anglais izany. Ny mampiavaka ny Power English Club dia voalohany ny méthode d'enseignement izay ampiasainay dia mampiasa ny méthode d'enseignement moderne izahay, izay nozarain'ireo namana avy any Dilambato, avy any Grande-Bretagne na ihany koa misy ihany koa ny fiaramiasa amin'ny centre de formation eto an-toerana. Mampiavaka ny Power English Club dia ny mpampianatra efa zadrara no mampianatra ao amin'ny Power English Club. Ankoatra ny tenako dia misy ireo mpampianatra izay nandalina fianarana teto an-toerana, misy ihany koa ireo nandalina fianarana anglais tany ivelany. Dia izay misy ihany koa ny fiaramiasa amin'ny vahiny avy any États-Unis. Misy ny pratique iarahana amin'ny vahiny avy any États-Unis izay hitanareo ato amin'ny Power English Club. Mandritra n'izao confinement izao dia mbola tsy afaka manao pratique mivantana ireo namanay avy any ivelany ireo, kanefa misy ny vahaolana afaka atao mahakasika ny pratique iarahana amin'ireo vahiny avy any ivelany namanay Amerikanina dia amin'ny alalan'ny video Skype no anaovana an'izany pratique izany. Ka dia amin'ny alalan'izay video Skype izay no ahafahan'ireo namanay Amerikanina mitsidika ny centre Power English Club any amin'izay toerana misy an'izay ahafahana manatanteraka an'izany. Amin'izao fankalazana ny fahafolo taona ny Power English Club izao dia faly mampafantatra anareo ny fisokafan'ny club d'anglais gratuit eto Toamasina izay hitantsika ao amin'ny collège ex-collège GEM7 akaiky ny la mairie. Hatreto aloha dia isaky ny alarobia après-midi manomboka am'roa ny club de pratique maimaimpona iarahana amin'ireo tanora mpampianatra volontaire ary anasana anareo izay maniry anao an'izany pratique d'anglais izany. Ao amin'io club d'anglais ihany koa no anasana anireo namana izay manana traikefa amin'ny sehatrasa samihafa.
izay hitanay fa mahay anglais dia izy ny orientation de carrière ho an'ireo tanora miteny anglais ao amin'ny club d'anglais izay hosokafanay manomboka amin'ny alarobia ho avy zao. Hisy ireo tanora tonga de hiasa avy hatrany eto an-toerana, tanora miteny anglais izay hiasa avy hatrany rehefa avy manaraka an'izay orientation de carrière izay. Misy ihany koa ireo tanora miteny anglais izay mety ahita asa avy hatrany na eto an-toerana na any ivelany arakaraka ny niveau d'anglais. Rehefa miteny anglais dia tokony hisy asa sahaza azy na eto an-toerana na any ivelany. Misaotra anareo naharitra hatramin'ny farany.